Imbetsaka ny fifampiresahana ny karoam-baolana momba ny Universitény Mahajanga. Ny farany teo dia ny fandalovan'ny ministra maromaro teto an-toerana nampafantatra ny drafim-pandaminana vaovao ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny fampianarana eny amin'ny kampisina Ambondrona. Voasoratra ao anatin'ity drafim-pandaminana ity ny rafim-pitantanana vaovao momba ny Universitény Mahajanga mandra-pisiny ny fifidianana manaraka. Samy manisy olana amin'ity drafim-pandaminana ity ny andaniny sy ny ankilany. Ho an'ny mpianatra ny fanitsikitsahana ny drafim-pandaminana sy ny tsy fanajana ny voasoratra momba ny tetiandrom-pianarana no tsy eken'izy ireo. Rehefa niboaka ny arrêté de nomination izay naboaka ny ministra manendry ireo mpikambana ao amin'ny comité exécutif sy comité d'évaluation sy misy ny fampiarany administration zany zavatra zany, indrindra ny cours de rattrapage, ny examen tsy tokony handeha avant 3 mois izay voalaza ato agnatin'ny feuille de route, ny directeur ny BA sy ny SG université tokony miala isolo olom-baovao zany ny ao amin'ny BA. Hatram'izao mbola tsisy fampiarana na ny fampianarana mandeha ty Ambondrona aza mbola tsy nivery, ka nitondra sora-baventy mpianatra tamin'ny mitaky zay fampiarana zay zavatra zay. Etsy ankilany kosa tsy mankasitraka sy tsy mankatoa ireo olona notendren'ny ministera mandrafitra sy tantana ny CSE na ny commission de suivi et évaluation ny avy ao amin'ny PAT na ny mpandrarano Universitény Mahajanga. Tafiditra ao anatin'izay ny co-président anankiroa, ny mpianatra solotenao, ny mpikambany PAT fahatelo izay tsy natolotra izy ireo. Ka aminay zany ny olona efa nanapotika ny université tsy tiana hiverina eo intsony ary tadidio tsara fa io olona io efa retraite. Ary mazava tsara ao amin'ny article zany hoe ny olona izay efa retraite tsy tokony hitantana amin'ny université intsony. Zay zany. Fa tsy hoe de lan'olona veto Mahajanga ao ampafiriny mpampianatra mandeha misiry mpampianatra de io olona foana. Ka aminay zany zavatra zany ohatrany hoe fandrangitana zany zay aminay. Ny fanendrenany olona io midika aminay fandrangitana. Amin'izao fotoana samy ao anatin'ny fitokonana na ny mpianatra ny université manao ny fitakinatra amin'izay sy ny mpandrarano université nitaky ny fampiarana antsakany sy andavana ity drafim-pandaminana ity.